za olona tsy de tia mamaky boky fa je passionnant be le tantara anatin'le izy vao mamaky chapitre premier anao de ohatran'ny hoe te hanomeny amin'le fandroany. Za zany vao naheno aloha hoe misy mpanoratra malagasy zany hoe mpanoratra ohatra hoe boky hoe fantasy de gaga hoe ay ve misy zany e, sady mbola tsy naheno mihitsy zany hoe mpanoratra malagasy manoratra boky fantasy de tena liana zany hoe andeha mba hijery hoe ohatry ny ahoana zany. Ohatra mahay mampita émotion anatin'le izy zany to de tafiditra tsara ianao ohatra hoe misy maty de malahelo ianao malahelo miaraka amin'le personnage velany le hoe havany a. C'est un style, on va dire, très jeune, assez dynamique, très détaillé, très descriptif, très immersif. Et c'est un livre qui attend un peu plus de maturité, je pense, avant de pouvoir sortir de sa petite tanière. Mais une fois qu'il sera prêt, je vous promets, ça va être un super livre. Ça intéresse à mes livres fantasy, surtout, je veux bien avoir le tome 2, c'est tout une suite à lire. Alter Histoire. Taorian'ny volana maro niasana dia nahita trano famoaham-boky édition baleine astrale any frantsany ny Alter Histoire. Ivoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana décembre ho avy izao ity boky ity. Terrifié par cette situation qui me dépasse, je ferme les yeux très fort en espérant que rien de tout ceci ne soit réel. Raha ho an'ny club de lecture roy manokana dia namporisika hatrany izy ireo ho an'ny vaky boky. Je serai en mesure de prendre des décisions éclairées. En réagissant différemment de maman, je trouverai la solution au problème qu'elle n'a jamais. Ny antony namoronana ny club de lecture dia indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana izao isika dia lasa any amin'ny réseaux sociaux dia ao anatin'izay sehatry ny boky izay hamelomana indray ny fitiavana mamaky boky ahafahan'ny olona miserasera satria efa virtuel ny fiseraseran'ny olona amin'izao dia izay indrindra no anisany namoronana ny club de lecture. Okay.